Nilaza ny filora Valmanana fa tsy misy idira ny hetsika etsy Ambohitrimanjaka. Candidat Rina Randriamasinoro hanao anazy ny fikambanana Ambalambahoaka. Raharaha etsy Ambohitrimanjaka tsy manaiky ny fampisaraham-bazana ireo mponiny. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS koa ny tenako amin'ny tiany ity tomboko lahy sy tomboko vavy sabotsy faharoa ny volana Novambra taona 2022. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny antso-jay izay atao amin'ny kandida ny antoko tiako Madagasikara momba ny raharaha Ambohitrimanjaka ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny tiany ity nandritra ny fanolorana ofisialy ireo kandida ho bentanana sy ho mpanolontsaina ao anatin'ny distrika ny Ambohitra Atrimo. Tahaka izao ny momba izay. Fifidianana madio araka ny lalàna no tokony hisy eto Madagasikara hoy ny filoha nasionaly ny antoko TIM. Tsy azo ekena ny fanenjehana ny kandida tahaka ny misy eto amin'ny firenena satria vao hosopotaka noho ny raharaha Ambohitrimanjaka ny kandidan'ny TIM amin'izao fotoana. Ato amin'ny tiako Madagasikara izay manao kandida eny amin'ny toerana iny dia tena ilana antso-jay ary anaovana an'ilay hoe tsy maintsy manaraka an'ilay contrôle judiciaire. Tsy mbola misy ohatran'izany eto ambonin'ny tany. Inona raha ny ilana hoe démocratie raha tsy vérité ny olona. Dia izy ve nitarika izy kandidany izy. Ka dia zao no resahako hoe matotsika tonga maro be ohatr'izao. Dia fanohantsika fa raha ny kandida kosa no ilana voatsy azy sy ilana antso-jay tranana. Mataonao no kandida fifananana masina ny fifidianana. Dia aloha tena atao mitovy amin'ny fomba fampitonana. Raha manenareo no nataona izany. Dia mba ahoana zany hitsanga ihany koa. Fa lalàna raha dia lalàna. Tsodrano no nataon'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ho an'ireo kandida ireo. Afaka miantehatra tanteraka amin'ny tantsorika avy amin'ny antoko izay nanolotra azy izy ireo amin'ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka. Fa araka ireny hitantsika ireny dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho fanta-bahoaka ny kandida ho bentanana sy ny kandida ho mpanolontsaina avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay andray anjara amin'ny fifidianana ao amin'ny commune 420 mandrafitra ny distrika ny Ambohitra Atrimo. Tonga teny mazava ho azy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara nanolotra izany sy nitsodrano azy ireo niaraka tamin'ny nisy-olom-bavam-bahoaka Mamira Benirina. Feno hipoka ny toerana tetsy mamory vato na dia solotena fotsiny ihany aza no tonga tamin'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandidan'ny TIM ao amin'ny commune 420 mandrafitra ny distrika ny Ambohitrimanjaka. Amin'ny commune Ambohitra Atrimo vavitokana raha Sou Berlin. Io manana avy amin'ny commune Bato raha samy manana Jean Rodin. Izy ny raha reno manana Maurice. Mananjara raha mijolona Luc André. Yarnarivo takotony indrainy Hasinaina. Talatamaty Ranoasy Eli Dominique. Rakotorvelo na Suzaka fiadanana andea mamonso
Albert Honoré dia avy eo mahitsy miomana dia miomana Ivato aoriana mahitsy mahitsy tovoery adiran-jalahy miomana mahabo aorianany Ivato Ivato ranganary soa asignaina landry Sinana Rochelle Maiereza Rabenandrasana Mamy Roland aoy avaratsena Santatriniaina Dodé Emilia Anosiala Ramanaklana Andrenas Lalaina Ateiruka Orina Mazaza Antanety be Mahazaza Andremiano Soa Jean Jostane Anteiroka Ampantokana Ambotro Manjaka Anteiroka Rajone Rasany Ambotro Manjaka Andremanalotsoa Iadjason aorinana Batolampy Ambohimanjaka Batolampy tsy mahafotsy Ramarson Jean Christian Ambohimanjaka Rafaler John Joshua izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa dia nivory-tetsy amin'ny kianja filalaovam-baolina tao mahitsy Ambohitrimanjaka ny ireo vahoaka tamin'ity androany ity ao anatin'ny commune 4 izay voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro nanao tatitra tamin'ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filohan'ny antenimiran-doholona ho fantatra ireo namany no antony izany fivoriana izany sy nanehoany ny alahelo momba ny tery vaimanta amin'ny fananganana guichet unique etsy Ambohitrimanjaka teny antoerana Iasina Andriamalala sy Tahiriny Anaranariny irina andro vitsy zay dia noraviraviana vola ny vahoaka Ambohitrimanjaka tadiavina sarahambazana ny firaisan-kina amin'ny alalan'ny fanentanana ny olona sasany hoe ny guichet unique eny amin'ny village voarandotam-penaka fanapahan-kevitra izay tsy ao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny vahoaka sy ny solotenan'ny présidence vaovao tato ny hoe nitsangana ny guichet unique pour l'indemnisation ny fihaonana tao amin'ny Sénat mantsy dia mbola nanamafy an'le fihaonana tamin'ny solotenan'ny présidence nakatia toerana ny hoe ao ampitainitra ho any amin'ny filoham-pirenena aloha le teta vahoakana Ambohitrimanjaka sy commune telo manodidina teny hoe ny amindrana le tetikasa Tanamasoandro nanaitra le fiovahan'le vaovao tato satria raha ny tokony ho izy ange zany tokony hoe nisy aloha zany izay le hoe karazana fandraisana le dossier nanaovana le opposition zay io zany opposition satria fa mandeha moa zany zao ny hetsika rehetra na eo anatrehan'ny conseil d'état na hoe ny fifampanantonana amindreo le ray aman-dreny amin'ny institution reo izany hoe tsy tokony mbola nanao an'izay ny fanjakana amin'ny fahitana azy izy mantsy zany zao nohatry ny mandika an'le tenin'ny fanaovana ny hoe ametatra any amin'ny filoham-pirenena aloha dia zay vao tokony hoe misy zavatra atao nohatran'io mampisavovoa ny saim-bahoaka le izy ny antony lasa hoe le tompony ndraiky mpanjakana tokony inona teny na hoe manana maizy azy mihitsy na ao anatin'ny fitantanan-drakam-pirenena no anao zavatra ohatran'izany somary manahirana saina ihany nanaitra ny maro ihany koa ny fahitana ireo mpitandro filaminana maro teny an-toerana mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay fifampiresahana ihany koa raha nitapaka nandritra ny dinika teo amin'ny vahoaka sy ny solitena fitondram-panjakana mantsy dia tsy tokony hisy intsony ny mpitandro filaminana miatrana eny an-toerana nanamafy androany ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy misy idirana na ny tenany na ireo antoko sy ny mpikambana ao amin'izay tariny ny fitokonana izay ataony tantsaha eny Ambohitrimanjaka sy ny manodidina iray manontolo manoloana ny fikasana anototra tanimbary ataony mpitondra isan'ny noresahany io tamin'ireo mponina tao Ambohidratrimo
momba an'izay. Teo ihany koa ny makasika ny fiainam-pirenena sy ny marary ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Hoarantsika ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Tsy ampy fifampiresahana ary tsy misy ny fitsinjovana ny vahoaka madinika manoloana ny fanatanterahana ilay tetikasa tana-masoandro. Tokony hanaiky ny fahadisoany ny mpitondra hoy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara fa tsy hanilika ndraiky tratrany isaka ny misy ratsy manjary mandalo amin'ny firenena. Fantatro ary henoko ary hitako fa mikasa anangana tanàna vaovao antanana na Tananarivo izy. Tsisy maratsy an'izany fa tsy azo atao kosa no mandeha tsy miery fa tsy azo atao hoy aminareo fa tokony fampierina mifampidinika. Tsy misy vahoaka tsy hikatsaka fampandrosoana kanefa kosa tokony hierana avokoa ny zavatra rehetra tokony atao. Ny antony mahatonga amin'ny tenenareo an'izany dia tsy andeha foana le resaka isika ambadiky ny reny mpoloatra. Tsy miteny na indray mandeha ary antanio an'ireo kandida reo, antanio an'ireo conseillerareo reo, antanio an'ireo ben'ny tanàna ireo, antanio fa tsy zaho mihitsy ny ano mitondra vahoaka itokony fa ny fitiavany tanindrazany, ny fitiavany manesika azy. Ary fantatra tadidareo no mbola toy ihany hoe tamin'ny manomboky nabotany samy mahiny soratra masy tsika tsy nomeny mihitsy ny aloha naty. Raha mahita ny endrika sy ny fahoriana mahazo an'ilay tompo-tanindrazana mahita an'ilay raha matobe mitomany dia mametraka fanontaniana hoe maninona raha mifampidinika, maninona raha mifampiera. Tsy misy vahoaka tsy hikatsaka fampandrosoana kanefa kosa tokony mba hifampiarana ny zavatra atao. Ny antoko tiako Madagasikara dia tsy mitondra na mampifisika ny vahoaka itokony na velively fa vahoaka mahatsiaro tena sy miaro ny fananany ireo. Tsy ny momba ny raharaha-mbotry manjaka ihany no nanaovan'Andriamatoa marika Ravalomanana fanamariana fa ny mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy izay no hamafisiny fa tsy misy mandeha amin'izay laoniny ary tsy misy fitsinjovana ataon'ny fitondram-panjakana mba hitondrana vahaolana amin'izany fahasahiranam-bahoaka izany. Taorian'ny fiaonana tamin'ireo solontenany vahoaka sy ny filohan'ny antenimiran-doholona dia miamby ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny Repoblika ireo vahoaka izay ao Ambotrimanjaka sy ireo komuna telo voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Asin'Andriamalala tahiry ny aina ranariny ireny. Raha mahalala ny fahasahiranany vahoaka malagasy amin'ny tsy fahampiana sakafo eto Madagasikara raha tsy laza afa-tsy ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara eny. Tsy ny fampitomboana ny velaran-tany volena nefa no imatimatisan'ny fitondram-panjakana hamahana io olana goavana io fa ny mifanohatra amin'izany indray aza no ataony ankehitriny. Tsy mihaino fitarenan'ny vahoaka raha tsy laza afa-tsy ny etsy Ambotrimanjaka. Dia tsy maintsy miaro koa zany ny fanjakana eo amin'ny lohan'ilay atao hoe fa le orinasa lehibe izay mila velaran-tany lehibe anaovana fotodrafitrasa mety ilaina kanefa milohan'ny izay filan'ny tantsaha izay tokony miaro an'izay koa zany fitondram-panjakana mba hijery an'izay ataoko hoe fandanjalanjana an'izay fiarovana any tany ho an'ny tantsaha izay sy ny afahana manao ny fampandrosoana. Izay raha ohatra izay lafiny hoe sécurité foncier hoe anisan'ny fanamby anankiray tsy maintsy apetraka aty Afrika mba ahafahan'ny tantsaha manao velotena, manao ny asany ampitoniana fa tsy taitaindava eo amin'ny lohan'ny fandrosoana izay tsy maintsy handeha. Raha tsy ahivina dia mbola miandry fatratra ny fahasahin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina hifandraisa lahatra mivantana amin'ireo vahoaka ireo mponina ao amin'ny komuna 4 izay voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Efa tsy ho ela tsika zao dia hiditra amin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny Madagasikara nitondra ny afatra ho an'ny mpikatroka timma sy ho an'ireo olom-pirenena jiaby izay andray anjara amin'ny fifidianana ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marika Ravalomanana no hamafisiny fa efa voasedra ny kandida izay mitondra ny faneva ny timma isaky ny komuna eto Madagasikara. Tsy nangahay mihitsy izy ireo, efa nanantena sady efa mivonona fa hoe iona
mba hanolotra izy ireo amin'ny fomba ofisialy reo candidatsika misy 4 tena afaly satria hitako mihitsy ny hafanapony izy ireo sy ny fahavolonana ijoro amin'ny marina hiaro ny fananany tanindrazana ary hitako ihany kio nde firaisan-kinana izy ireo dia hoy aminareo hoe raha ohatra nyty amin'ny district ny Ambohidratrimo daholo district reky tena mandeha tsara zao tsika mihina fa zay daholo izy dia zay le zavatra angatantsika hoe mba tena fividianana mandeha tsara izotram-pamarinana sy tena izota tsara amin'ny rana sy misy mety fividianana ataontsika ty fa reo be ny tanàny reo efa tena vita ofana izy ireo satria efa nisy fotoana nampifanana izy ireo no candidatsika ireo zany hiatrika fampelezan-kevitra tsy ho ely isika toy aminareo hoe mijoro foana aza matahatra minio fotsiny ihany ary mijoro zany mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny rariny sy nisiny manaja tsara ny lalàna indrindra fa ny lalam-panorenana fantatr'ireo tsara fa misy pitsipitsiny sy zavatra tsy maintsy arahana toy ny hoe tsy maintsy arahana tsara ny fansambato reo olona solotenana ny délégué any tsy maintsy mailo indrindra koa reo be ny tanàna ireo ny tena tompona andraikitra voalohany miasa miaraka amin'ireo mpanolotsaina satria ny mpanolotsaina tsy maintsy atao izay maharosa azy. Nitondra fanazavana androany ny solom-bavambahoaka Alain Ratsimbazafy ao amin'ny distrikany Atsimondrano teny Andorany Fotsy makasika ny fampiasana ny vola azo amin'ny CLD na ny comité local de développement na sy ny resaka manokana ihany koa moa ny fampiasana ny vola ny CLD tamin'ny taona 2022 Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Ranarinirin. Ataon'ireo solom-bavambahoaka teo aloha fitaovana politika hampandriana drisan'ny vahoaka ny volan'ny CLD ny taona 2022 any amin'ny faritra anjakany tsy fandriam-pahalemana moa no tena ahitana izany tranga izany. Ireo panneau solaire ireo dia apahany tamin'ny CLD izay nampiasaina teo aloha ka ny andronay solom-bavambahoaka amin'izao fotoana izao no mitsinjara azy ny anivon'ny commune. Ny fanamariana fotsiny tiana entina dia hoe mba tsy hoentina amin'ny lafiny ara-politika ny fametrahana azy indrindra amin'izao mialohan'ny fampelezan-kevitra izao satria dia fananam-bahoaka fananam-panjakana ireny. Efa tafapetraka kosa ireo lahara-pahamehana makasika ny CLD ho an'ity taona 2022 ity. Dia tiako ny manambara fa ho an'ny CLD taona 2022 dia efa nampivory izahay solom-bavambahoaka niaraka tamin'ireo tompona andraikitra samihafa izay voakasika izany ka tapaka fa atodika amin'ny sehatry ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny tanora sy ny fanatanjahantena izay teti-bola izay ho amin'ity taona 2022 ity izay marihana fa mitentina eo amin'ny 300 millions d'ariary eo ho amin'ity taona 2022 ity. Nahitona fa ny tapaky ny besin'ny maro tao anatin'ny fivoriana dia ny makasika ny fanabeazana zany dia amatsy fitaovana ho an'ny sekoly fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa zay makasika ny resaka W manokana. Ny sehatry ny fahasalamana indray dia hitantsika fa ny anivon'ireny CSP ireny dia mbola misy ihany ny tsy fahampiana ao amin'ny lafin'ny fitaovana toy ny kidoro sy ny sisa dia hojereny zany ary ny tanora sy ny fanatanjahantena moa dia mazava ho azy rehefa mpitaovana ny tanora satria ao aorianao dia heverina hikarakara zany hoe fiaramentan'ny tanora zany amin'ny alalana fanatanjahantena. Marina fa ny solom-bavambahoaka no mitondra volavolana tetika asa eo anivon'ireo komity mandravitra ny CLD miaraka amin'ireo solom-bavambahoaka lany isaky ny distrika ny mpikamby eo anivon'ny CLD ihany koa ny lehiben'ny distrika lehiben'ny sampandraram-panjakana ary ny ben'ny tanàna ireo rehetra ireo no manapaka ny tetika asa ho atao. Fa nitondra fanazavana momba ny fisian'ireny trangana olona misantoka ho mpanao gazety tena izy ireny ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara tamin'ny farany herinandro ity nandritra ny lanonana fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana teny Nanisana. Noro fitiavana no mitatitra an'izay. Ilana fandraisana andraikitra avy amin'ny mpanao gazety Matianina ny fisian'ireny misandoka sy misy loka anarana ho mpanao gazety ireny raha nambarany filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Tsy vitany eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety irery ny fanaraha-maso ny tranga toy izany fa mitaky fiaraha-miasa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Efa misy kosa ny fepetra andraisiny teo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety momba ity toejava-misy ity. Lafareny dia hoe
mandefasynareo fanasana any amin'ny tonian'ny fanoratana dia mitonian'ny fanoratana no manendry ny mpanao gazety mandeha mandrakotra ny etsika ataonareo dia zonareo ny tsy mampiditra ny olona hafa tsy nahazo falasana avy aminareo. Zay efa nilaza taminareo fa nametraka fitoriana olo tsy fantatra any amin'ny brigade criminelle hoe raha misy olona misolokana misandoka ny anaran'ny mpanao gazety dia tonga dia mba raisinareo avy hatrany ny andraikitra. Manan-danja lehibe eo amin'ny asa fanaovan-gazety ny fananana karatra mahamatianina mba hiavahana amin'ny hafa, saingy mbola lavitrezaka eo amin'ny lafiny fikarakarana izany eto Madagasikara. Karatra zava-dehibe fa tsika mbola anaova karatra ndraiky zao io tsy fantatra aloha fa tsy maintsy miandry texte mivoaka avy amin'ny ministera mikarakara ny famoronana ny mpikambana ao amin'ny komity mizara ny karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety indray sika. Mbola mahazo vahana eto amintsika ny fisian'ireny misandoka ho mpanao gazety ireny mandritra ny hetsika fikaroham-baovao, tokony laharam-pahamehana raha ny voalaza ny fizarana ny karatra mahamatianina. Impodianantsika kely ny akon'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina teny amin'ny distrikany Ambohidratrimo Indy. Araka ny mahazatra dia mifanotrina trano moa ireo solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko tim rehefa misy ny lanonana sy ny hetsika izay atao. Anisany hita teny an-toerana ny solombavambahoaka Fidèle Razarapierre izay nitondra ny afatra sy ny fanentanana ho an'ny mpikatroka tim jiaby eto Madagasikara mihitsy. Hoarahantsika avy hatrany izay. Amin'ny matiko Madagasikara zay koa solombavambahoaka Madagasikara tsy mifidy tany adina zay. Naiza rehefa ilainareo zay dia tonga. Manaza nareo ato amin'ny Ambotro Manjaka. Fa zao misy teny natao président Marc Ravalomanana efa ela tamin'izy président io zany. Zaho izy tsy hakaneny manana fa aparana ny tsy manana. Fa nendry zalahy reto mikely nanao neny alay. Tsy mety dia efa nisy nanafatra teo faresao izy ny Ambotro Manjaka dia efa niresahako tsy ako izy fa verimereny matetika eny arao fa miherinareo dia miresaka Ambotro Manjaka. Io tany masoandro zany dia ohatra zao raha ohatra ka nisy olona mipetraka amina trano hazo fianakaviana miteraka fito izy dia ozy izy zany le raim-pianakaviana hoe ataotsika hitady famatsim-bola ampivoarana amin'ny fiainantsika dia nahazo famatsim-bola izy ohatra hoe 2 milliards dia inona no ataony raha ny marina dia matoy izy mipetraka amin'ny trano azo dia sahirana izy. Ny tokony ataony voalohany zany dia manao izay ampatanjaka ny fianakaviana amin'ny resaka anton'asa sy ny finanakana. Fa nendra laha reto tsy zany fa leo izy mipetraka amin'ny trano azo izy andaontsika namboatra building amin'ny 2 milliards. Azonareo zay asa vaiko tsara zay amin'ny herinandro hoe any amin'ilay zavatra tsy mifanentana amin'ilay filana no eritreretiny ho atao. Zany hoe tsy mipetraka amin'ny tany ny tongony. Dia zay mahatonga anazy rehefa misy zavatra mitranga dia hoe ny mpanohatra amin'ny mahatonga an'io. Fa zany efa nandinika dia zao satria président Marc Ravalomanana be fandefera tamin'ny fifidianana dia ny teny mahitsy tsara mihitsy nanao hoe ekena ary fa naresy azy ianao dia atao hoe mandresy hoeto ny firenena. Fa narahany an'ity teny anankiray ity raha ohatra ozy izy ka mbola misy koa ny farany dia tsy foana tsy akory ny farakana. Dia zay teny zay manaraka ny zalahy amin'izao dia inona no mitranga manomboka sady ny farany. Rehefa manomboka io farany io satria manino taiza tamin'ny tany tsy nisy lasantsy zany tetika lara. Taiza tamin'ny tany tamiko hoe dia rano ny problème. Taiza tamin'ny tany ny jiro mitsilopilopy ny avarany mesorina hatramin'ilay ministra dia zay mifampanohatra koa ny nanalan'iny. Fa ny marina dia zao ny manga rehefa masaka dia orange ny lokony
Matsika tiako Madagasikara. Tsika aza menatra mihitsy mijoro tiako Madagasikara. Fa raha misy ny atahoran'ireo dia ny timo. Vofo maraina izy dia voky timo. Misakafo atoandro izy dia voky timo. Amin'ny alina izy manoto timo. Zany ny fiainan'ilay manontolo. Timo. Hany ka na manosaka kandidara izy. Mbola ny olontsika ihany koa mbola alay. Dia zao, rehefa maka an'ireny izy dia mifalia. Fa reny olo reny misy raha timo. Dia rehefa tonga ny rapitsy raha afaka pitso amin'ilay famasahan'ilay manga. Miverina tio azy reny. Amin'izao mialohan'ny hanombohan'ny fampielezan-kevitra izao dia mbola mitohatra ny fidinana ifotony izay ataon'ny kandida Rina Randriamasinoro mitety ireo fokontany jiaby ka tamin'ny tiany any ity dia niteny amin'ny boriboritany fahaefatra no nanohizan'ny kandida Rina an'izany fidinana ifotony izany. Maro ireo resy lahatra ny amin'ny vinanasany ity kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ity. Tahaka izao nitaterany Germaine Menjanahary sy Toky Ramarolahy azy. Sao dia tonga amin'ny lasy ianao misy elemeraka ho adinao zay a. Tenerana tsara sonerana gara. Manatena zay zany a. Zay, ento. Irak'Andriamanitra mihitsy aloha dia ty aminay. Etoany izy a. Antananarivo renivohitra Mandroso no tanjona. Voaporofo tanteraka nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny kandida Rina Randriamasinoro teny amin'ny faritry fahasankarana iny fa kandida zana-bahoaka ny lehilahy ary vonona hiasa ho an'ny vahoaka. Manahoana hoe fa za olona gasy fa tonga bonjour. Manahoana hoe tsara hoe. Aloha fa zara vaina hoe bonjour fa za mahay hoe manahoana ka. Zay. Bonjour. Gasy tsara aloha. Manahoana hoe zay mihitsy. Manantena fanohanana amin'ny tanora. Zay a. Manahoana e. Fahasalamana. Mahasalama zany a. Asopy. Mahasalama. Manantena fanohanana. Manahoana. Ilanao e. Aizy. Manahoana. Sisa. Fote ny ranonay tsisy dia lalana ny etaponay zany dia ilay lalana koa nanana tsara be zay rehefa fahavaratra tena ila ohatrany ambalana. Io kandidatsika Rina larana faharoa dia tanàna Antananarivo io izy io. Tondran'ny kandidatsika rehetra na ty miaraka amin'ny Raty aminay aty atraty ny rano. Fijaliana, fasahiranana misy aminay. tsara tsinona mamaika an'olona sy mahory azy a dia izay ny atao vaindohan-draharaha fa tsy hoe andeha ampanantenanao hoe afindrako ary ianao na afindrako ary hitony atsika dia io ny amboarina zay zay fa mirary so eny ary Nareo manoana anay dia izay manoana anareo. Ny mponina teny amin'ny fokontany ny fahasankarana Andranomarihy Anosy Angarangarana ary namotana tsena no ny fampitafa tamin'ny kandida Rina Randriamasinoro. Ny fanakaiky tanteraka ny rotonta ka tsy ny fampihafahafa ny zara ny manahirana azy ny mponina. Io izy io dia tatenana zao mahazo anay dia tsy mandeha rano dia maty hay efa hitako le izy efa vany ananatana zay izy sapanakely matata raha voavy ny olona dia hatrany efa tsy maintsy mikarama 20 taona zao a any Jesosy ny fiainanao a sy ny fitoratenanao dia engany mba hotafiditra somatsara misaotra betsaka tatatra maloto tena maloto ny tatatra
zay za mba mila fiovarana ety tokony esina basay ety ohatr' zany fa dia malebelona amin'ny tagna mitondra fakafatarana zay sady mandeha mijery ny tanàna tsy ohatrany ahoana ny zava-misy manatena fanohanana avy amintsika fanohanana zay sotra. Kandida hitondra vahaolana ny kandida Rina Randriamasinoro mazava ny paikady hitondrana ny tanàna ao anatin'ilay manifesto mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Velom-panantenana tanteraka izay nolalovany nandritra ny fotoana. Tsy izao ihany zay ny andalo ety fa ivezivezy ety foana fa zay atiny efa ny olona foana hoe za olona miaina efa etaetanay vahoaka mihitsy zany mba hoe mba misy jery vy ty lalana ty ka eno zany irak'Andriamanitra mihitsy aloha ty ty aminay. Ny tapany marandray tamin'ny fidinana ifotony izay natao ny kandida Rina iny narantsika teo iny fa ny arivariva kosa dia ny azo ny boriboritany voalohany indray ny kandida Rina Randriamasinoro nitsidika ireo traboina tetsy Antomadinika. Niaraka tamin'ny teny ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany dia ny maître Anitra Razafimanantsoa. Vary 10 kitapo, menaka 1 litatra, koveta 7 isa, sira iray gony. Ireo no voatsirambin'ny tanana avy amin'ny kandida Rina Randriamasinoro ho an'ireo traboina no ny aintrano izay nitranga omaly voalohan'ny volana Novambra alina tetsy Antomadinika. Niaraka taminy nandritra ity fotoana ity ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay lany tamin'ny anarany Antokotim ny maître Anitra Razafimanantsoa. Fantatray hoe misy namana misy samy malagasy traboina dia zay natonga anay nandalo mitsidika. Hitanay misorotry amin'ny endrikinareo mihitsy miamafin'ilay zavatra miseho. Ary raha hiteny milaza miara-mahity tsika raha hoe zavatra na rinareo tao anatin'ny taona maro reo lasa hitsahantsika may ireo. Zay nefa mahametoky anareo hoe nareo tsy ho irery. Mahametoky anareo an'izany zay. Tonga zay eto ezaka apitraka anareo aloha amin'izao zava-misy zao. Mafy be ilay izy isaorantsika an'Andriamanitra lehibe aloha fa isaorana an'Andriamanitra rehefa tsisy ainana fohy. Zay tena zava-dehibe zay. Ny fananana rehetrarehetra rehefa tahian'Andriamanitra miverina foana. Fa ny aina rehefa nafohy tsy tafaverina intsony. Zay vahoaka mitovy amintsika rehetra ihany. Izao no nahazo anareo tonga izay aloha mitondra zay vonjy-rano vaky ny filaza azy. Manana ray aman-dreny izahay manana anao hoy ireo mponina tratrany ny aintrano. Dia ny tompoko tsy hainay tsy saotra anareo na dia mafy ary na dia mafy ary zao vona manjoanay zao dia tsy hainay tena tsy hainay tokoa ny amaliny zao fa enganenareo fa tonga amin'ny tanjona irinareo. Nilaza ireto mponina izay traibona ireto fa isan'ny olona nagoavana sidrain'izy ireo ny fianaran'ny zaza madinika manomboka ny alatsinainy no avy izao noho ny famaizana ireo kojakoja-pianarana. Nanamafy ny kandida Rina fa anolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy traboina ireo. Raha pitso maraina zay fa raha fatarany mandefa akanjo eo dia anateranay fitaovam-pianatra nareo. Fantatray ilay izy tena mafy be fa tena mampahery anareo. Ary zay hiezaka mba tsy ho irery nareo fa rahantsika miatrika ilay olana izay miseho. Fa isan'ny zava-dehibe ary tsy ambanin'ny zavatra amin'ny kandida Rina Randriamasinoro ny mijery ny sosialim-bahoaka. Afa-pahasaherana tanteraka ireo mponina etsy Andranomary fasan'ny Karana noho ny fahavitany ny tetezana mamakivaky ny tanàna sy ny toerana izay misy azy ireo. Ny kandida Rina Randriamasinoro no angadina nanana sy vinahitana amin'ny fanamboarana ity tetezana ity. Dia mahafinaritra be makasisaka anao zany. Ny anay ty taloha zany tena mana dia le problème tamile ato tsy maintsy miampita lakana foana, tsy maintsy mandeha mandovo vola foana isan'andro na mpianatra ninona tsy maintsy mandovo vola foana miampita amin'ity lakana esy ty. Ny zavatra ataona izao tena dia zavatra hoe travaux d'urgence
afaka tenenina ianao tomany mihitsy hoe jere tsisy lalana zavatra tena tsy maintsy fitaina maika zany amin'ny fotoana aingana satria ny orana ho avy zay ny ataona izao fa rehefa tonga amin'ny fotoam-piasana vezivezy io foana ihany zay ny jere inona ny azo atsarana ny tanàna. Fa nisy ny fikambanana raiky izay resy lahatra tamin'ny vinany kandida Rina Randriamasinoro ary nanapa-kevitra ny hanoana ity kandida natolotry ny antoko tima ity amin'ny tsy misy fepetra. Nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo momba izany tamin'ity ny an'ity teny ankasina. Germaine Menjanahary sy Toky Ramarolahy no teny an-toerana. Resy lahatra ireo mpikambana eo anivon'ny association ambalam-bahoaka ny amin'ny vinam-pampandrosoana izay apetraka ny kandida Rina Randriamasinoro. Ny raha hevitra ny rehetra fa anoana sy iara-iasa amin'ity kandida izay natolotry ny antoko Madagasikara ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ity. Izay ambalam-bahoaka dia manoana tsy misy fepetra ny kandida Rina sy mpanolotsaina eto amin'ny kominy urbaine d'Antananarivo. Nisy ny nofokena amin'ny tampiavanana izay niarahan'ny rotonta taorian'ny fanambarana nanamafy ny kandida Rina Randriamasinoro fa ny firaisan-kina ho an'ny fampandrosoana izay imasoana no tena zava-dehibe. Taorian'io dia noana sy nitafa tamin'ireo mpikatroka tiko Madagasikara avy ao amin'ny boriboritany faefatra tetsy amin'ny kizena motana ny kandida Rina Randriamasinoro. Votoatin'ny fiaonana ny fankafantarana. Ankoatra izay, ny fanomezana toromarika ho an'ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra manomboka ny talata ho avy izao. Fiaraha-mivavaka ao amin'ny kianja mitafo Mahamasina no anokafana izany raha ny fantatra amin'io andro sy daty io. Lafim-baovao hafa nandesitsika manohy ny fotoagna no totosaina androany tao Antaninarenina nihetsika le petit salon gourmand izay nokarakarain'ny Pepsi 20 izay eo ambany fiahian'ny commune Antananarivo renivohitra. Mahay mampona moa nihetsika tamin'izany ary nomena fahafampo tamin'ny fanandramana ireo sakafo ny mpitsidika. Teny an-toerana ary mitatitra ny andindinin'izay Ravo Razafy Mahenina sy Tahiry Nianaranariny. Anehoana ny fahaiza-manao ny tanora avy amin'ny sandratra eo amin'ny sehatry ny sakafo no nanaovana ny hetsika petit salon gourmand. Voakasika amin'izany ireo misehatra amin'ny fanamboarana mofomamy sy ireo sakafo rehetra mifandraika amin'ny fikarakarana lanonana. Maro tokoa ireo tanora no liana amin'ity sehatra ity ary manan-talenta ka izay no nandrisika ny commune Antananarivo renivohitra hanao izany. Tonga ny solotena ny ben'ny tanàna teny an-toerana moa ny directeur de développement numérique et des systèmes d'information Rakoto Arsomamy. Iny ihany koa tombokolay sy tomboko vavy no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly ny sabotsy izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra n'ireo ekipa jiaby izay niara-misalahy anavitana ireny vaovao natolotra teto ireny. Magnano samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa veloma tompoko.